Ny olon-tsotra ihany koa dia manana ny fomba fijeriny mikasika ilay vola roa alina vaovao izay ivoaka mialohan'ny ny faran'ny taona araka ny fanamariana izay noentin'ny Banque Foibe ny Madagasikara ny herinandro lasa teo iny. Mbola Claude Arasolson sy Mamy Rasoanaivo. Manjaro ny lasa miembana etontsika raha hoe Fratsy moa na fanakalozana vola majinika raha sahirana le olona kiray alina rehefa sahirana ny mpanjifa matoa zany misy le roa alina dia lasa mitotongana vola gasy sarotra takalo raha very natona le fitongony ohatra misy bezaketana dia Eo amin'izay lafiny toe-karena izay hatrany dia nahatratra 70 miliara ariary ny vokatra marina ny Banque BFV Société Générale tamin'ny taona 2012 iny. Io no fantatra nandritra ny varandresaka nataon'ny banky tamin'ny mpanao gazety androany. Voaresaka ihany koa nandritra ny fotoana ny mety fisian'ny famitsim-bola eto Madagasikara. Lova Ramanatsoa sy nahatratra hatramin'ny 70 miliara ariary ny vokatra mahadidiony BFV Société Générale tamin'ny taona 2014 araka ny fantatra nandritra ny valandresaka ao amin'ny mpanao gazety izay naompana indrindra amin'ny fanondorana ny ezaka vita an'ity banky ity tetsy amin'ny Foibe etsy Antaninarenina taratry ny fahatokisandreo mpanjifa mpiara-piombinantoka ary mpamatsy volan'ny banky izay nanamafy ny fandraisana anjara amin'ny fampiroboroboana ny toe-karena izany. BFV Société Générale izay miaraka hatrany fa miaraka amin'ny fanjakana ary tsara marena koa izay dia manana ny appui ny groupe Société Générale aoriananay dia ny tanjona anay zany dia mandroso hatrany hatrany miresatsika teo chiffre ana 70 milliards d'ariary dia reny zany dia tanjona anay dia manohy hatrany ny investissement na fampiasana vola eto Madagasikara. Mazava ho azy ny fampiasam-bola dia manohana ny économie Madagasikara amin'ny alalan'ny antsointsika hoe fampindramam-bola ary indrindrandrindra koa ny développement ny ireo massifs en BFV eraky Madagasikara. Efa manomana teti-bola hatramin'ny 900 miliara ariary ihany koa ny BFVSG ho an'ireo mpahandrarara toe-karena dia hitondra ny anjara birikiny amin'ny fampiroboroboana ny sehatra ara toe-karena. Ny client BFV tsy ny TPS PME irery ihany misy koa ireo entreprise lehibe dia ny antony mahatonga ny mamatsy ara-bola andreo satria ireo no misoutenir ny croissance à Madagasikara satria ny TPS PME no mampiasa olona ary efa miasa ny olona dia misy création d'emploi dia ary raha antsika nahita tamin'ny conférence des bailleurs de fonds izay nandeha tany Paris tamin'ny novembre 2016 hoe amin'ity taona ity dia tanjona ny anosika amin'ny Madagasikara ampivoatra amin'ny Madagasikara dia ny secteur ny industrie izay moa zany vao nanosia tamin'ny miaraka tamin'ny syndicat ANSIM partenariat ny tanjona zany dia manosika an'ireo mialatsiny amin'ny teny vahiny ireo opérateur économique ireo satria ireo no micréer ny valeur ajoutée mila fanohanana banque izy. Fantatra nandritra ny fotoana hatrany fa miady amin'ny famatsim-bola asa fampiororona sy famotsim-bola ihany koa ny BFVSG. Mikasika ity tranga farany dia nilaza ny tompona andraikitra ao anivon'ity banky ity fa misy tokoa ny trangana famotsim-bola hatsikaritry ny banky ary tonga ao aminy antota taratasy mikasika an'izany kanefa avy dia nandraisana fepetritra izany akoatra ny fandavana ny fikirakirana vola mety endrika famotsim-bola tokoa dia miara-miasa akaiky amin'ny mpitandro ny filaminana sy ny tompona andraikitra mahefa amin'ny ambara tonga maro